sambatra izay voavelany sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona sy sain'i Jehovah eloka. Romana 4:7-7. Ny tenin'Andriamanitra izay norenesintsika tany am-piandohana dia milaza amintsika ny toe-po azon'ny olona na azo izany fahamarinana izany, dia ny fahasambarana izany. Izao tokoa mantsy araka ny nambarantsika omaly, ny fibebahantsika amin'ny ratsy izay vitantsika ka iekentsika izany dia andraisantsika famelan-keloka. Mety anontany ianao, roviana no anatanteraka izany? Ny valiny dia izao: afaka mitodika amin'ilay mpanavotra antsika isika, ampatokisana, feno fitokisana rehefa misaina izay rehetra nataony ho antsika. Mazava izany fa maty izy ho amin'ny mpanota, mba ho solon'ny mpanota, ahazahoan'ny mpanota fanadiovana. Azontsika atao ny mitsahatra ao amin'ny fitiavany, azontsika atao ny mahatoky fa handray antsika izy, satria izay no antony haviany. Mampivarahontsana ny hoe hijoro ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamarinany tenantsika samy rery, satria ny soratra masina dia milaza fa tsy misy marina na dia iray aza. Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra eo anatrehan'ny ray. Mazava izany fa tsy afaka nijoro ao amin'ny lapan'ilay fanjakan'Andriamanitra isika amin'ny maha-isika ihany. Fa ny tohiny dia izao: mazava ny fanambarana ao amin'ny Romana 7 io, eo amin'ny 5:20 dia ny hoe: kanefa hamarinina maimaim-poana noho ny amin'ny fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanavotana izay nentin'i Kristy dia nataony tamin'ny alalan'ny fanomezan'ny raso izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ainy mihitsy no tiana hambara amin'izany. Ka rehefa nanapa-kevitra ianao noho ny fiasan'ny fanahy hangataka aminy famelan-keloka, ary manapa-kevitra ianao fa hibebaka hiova lala-kombana, dia azo antoka ny famonjena omeny ianao. Dia hoy izy: raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ary ny Romana 5:9 dia milaza manao hoe: mitafy any Kristy. Ry havana, tian'Andriamanitra ianao hitafy ny fahamarinan'i Kristy, ary izany fahamarinana izany dia ho azonao hiainana amin'ny alalan'ny finoana ny famonjena izay nataony ho anao. Meteza anaiky izany. Izao no fanambarana farany tiana hamerenana ao an-tsainao, dia ilay vaky-teny izay efa renao tany am-piandohana: sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy sain'i Jehovah eloka. Irinao no sambatra, meteza hibebaka, hivavaka ho anao aho. Hivavaka isika. Raha io misaotra noho ny amin'ny teny, tehirizo ao anatinay izany, aza vela ho adinonay fa mba hivelomanay. Mombanay mandrisy ty andro ty, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.